dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny, hositraniko izy ary asehoko aminy ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana. Jeremia 7:30-9. Ny fanavaozana ara-pahasalamana hatrany no resantsika. Zava-dehibe io, manan-danja io ary tian'Andriamanitra ho salama isika. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:1-2. Jaona 4:1-2. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao. Ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra. Inona ilay zavatra rehetra? Ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy. Misy vehivavy anankiray atao hoe Ellen Goldwhite. Nanoratra boky maro io vehivavy io ary nanana tsindrimandry, voatsindrimandry mihitsy, inspiren'Andriamanitra izy. Dia izao no zavatra nosoratany. Fony izy nandray niafatra momba ny fanavaozana ara-pahasalamana dia narefo sady nalemy. Matetika no tratry ny tsy fahatsiarovan-tena izy rehefa tratra n'ilay inspiration'Andriamanitra zany, dia tsy nahatsiaro tena izy. Dia nitalao fanampiana tamin'Andriamanitra izy, dia novelarin'Andriamanitra teo anatreny ny loha-hevitra lehibe mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana. Ity loha-hevitra fanavaozana ara-pahasalamana ity zany dia inspiration'Andriamanitra mihitsy omena antsika olombelona. Tena afatra mivantana mihitsy omena antsika olombelona. Dia novelarin'Andriamanitra ny fanavaozana ara-pahasalamana teo anatreny. Nampianarina azy ireo izay mitandrina ny didiny dia tsy maintsy tariana hanana fifandraisana masina amin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fahalalana onony amin'ny fomba fihinana sy ny fisotro dia tsy maintsy kolokoloina izy ireo ny saina, ny vatana mba ho afaka tsara ahatanteraka ny asa fanompoana. Izay zany le nomena fahitana nomena azy. Ary dia nampianarina nomena tamin'ny fahitana fa nampianarina nomena n'ity vehivavy ity tamin'ny fahitana ihany koa zany fa ny hena dia mitarika ny olona hanana toetram-biby. Ohatran'ny mafimafy zany afatra izany. Ny olona mihinan-kena ozy izy dia nomen'Andriamanitra azy tamin'ny fahitana zany fa ny olona mihinan-kena sy zatra mihinan-kena dia ohatran'ny manana toetram-biby. Manaisotra ao amin'ny olona ny fitiavana sy ny fitsinjovana izay tokony ho tsapany mahakasika ny hafa izany, ary mahatonga ny filanam-bany ho zary mahery ka hifehy ny maha-olombelona. Izao anefa hitan'izany fa any amin'ireo firenena izay be voankazo sy be hanin-kotrana sy be zava-maniry, ny olona mihery mihinana an'ireny dia matanjaka kokoa noho ny any amin'ny olona mihery mihinan-kena. Izao anefa tsy tokony ho fampianarana fototra hanehoana ny fahatokiana sy ny tsy fahatokiana any am-piangonana ny fihinanan-kena na tsy fihinanan-kena. Azontsika ve ity no resana? Tsy amin'ny alalan'ny fihinanan-kena sy ny tsy fihinanana zany no hitsarana ny olona hoe ianao mahatoky an'Andriamanitra na tsy mahatoky an'Andriamanitra. Noho izany ireo izay mihinan-kena zany dia aoka tsy hireare hoe ireo izay mihinana dia aoka tsy hiteny manao hoe zay zany tsy mahatoky an'Andriamanitra. Ireo izay tsy mihinana koa tsy tokony hanandra-tena hoe zay no tena mahatoky an'Andriamanitra. Mila tandremana tsara zany io foto-kevitra momba any fihinanan-kena io. Tsy tokony ho saintsainina mihitsy ny hery miasa mangina miantraika amin'ny hafa amin'ireo mpino milaza fa mihinan-kena. Na mihinan-tsika na tsy mihinan-kena dia misy hery miasa mangina amin'ny hafa, fa ho an'ny mihinan-kena dia tadio fatepolon'Andriamanitra ny vatantsika. Ho an'ireo tsy mihinana koa dia tadio fa tepolon'ny fan'Andriamanitra ny vatantsika. Ary amin'ny mampitondra ny hafatr'Andriamanitra antsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, moa ve tsy hanambara amin'ny olona isika hoe na mihinana na misotro isika dia aoka voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataontsika. Korintiana 2:1-2:1-3. Tokony ho raisintsika eo zava-dehibe ny fahasalaman'ny vatantsika. Tahaka ny mahazava-dehibe ny fitomboana amin'ny fahasoavana sy ny fananana toetra masina mirindra. Mifampiankina ny vavony sy ny ati-doha, mifampiankina ireo, ka ny fahadosoana eo amin'ny fomba fihinana sy ny fisotro dia mitarika fahadosoana eo amin'ny fomba fisainana sy ny fomba amam-panao. Ry namana, ny sakafo hohanintsika dia misy akony eo amin'ny saintsika, misy akony eo amin'ny fomba fisainana, fomba fieritreretana. Ny tian'Andriamanitra ahatongavana dia izao, ny ahatonga antsika ho salama, ary ny ahatonga antsika ho salama dia tsy misy afa-tsy ny safidy
hiandany amin'ny taridalana sy omen'Andriamanitra ihany. Ampian'Andriamanitra ianao ary mangataka ao mba omen'Andriamanitra anao ny fanahy masina handresy lahatra ary hahatonga anao hitsakotsako an'izany hafatra sarobidy zany ka hitarika anao mandrakariva ny herin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tony tsara misaotra anao izay noho ny hafatra sarobidy omenao anay. Indraindray dia mafimafy mahery izy ireny kanefa tianao izahay mba ho salama ara-batana ara-tsaina ara-panahy. Ampianaro hilefitra eo ambany taridalana omenao satria zanakao izay. Ta io ny tsirairay avy aminay ambiny ny tokantranonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.